Ny eto amintsika ny olana amin'ny taux de vaccination raha itsika hitady chiffre tena marina ny isan'ny omby eto amintsika raha ny omby raha taux de vaccination bovine ny resantsika ny isan'ny omby tsy voaisa mazava tsara ny eto Madagasikara fa raha ohatra ka ny dose izay mivoaka ato aminay no avadikitsika ho taux de vaccination eo amin'ny gamme confondu ho an'ny omby mahavita eo amin'ny 7 millions de doses eo zahay ny ventinay isan-taona. Ka raha izay no avadikitsika taux de vaccination raha ny fanosana omby farany izay anananay manodidina ny 8 millions eo dia mazava ho azy ambonimbony ihany taux de vaccination. Ny eto Madagasikara ny région rehetrarehetra dia mampiasa ny vaksiny vokarinay avokoa. Ny an'ny Fiaramangezabe ny olany amin'ny fampiasana ny vaksinay ny anay dia vaksiny atsindrona. Atsindrona ny anay fa tsy atao amin'ny rano. Dia ho an'le Fiaramangezabe manahirany azy mampisy stress ny fiompiny ny akoho raisina ho tsindromina. Zay ny olany amin'ny fampiasana ny vaksinay. Amin'ny ankapobeny aloha ny aretina atao hoe aretina zanatany zany hoe ny aretina eto amintsika mihodinkodina eto dia ireo fehezinay amin'ireo vaksiny 1.2 izay vokarina ireo. Fa misy aretina vahiny izay tafiditra eto amintsika amin'ny akoho mamorona zany ohatran'ny hoe gamboron sy ny aretina vahiny izay hoentin'ny akoho ampidirina regny tsy anananay vaksiny regny. Voamaly nisy resaka amina problème ho an'ny omby tuberculose na omby tsy anananay vaksiny regny. Teo nisy ny vallée de Rift nahazo ny omby tsy anananay vaksiny regny satria aretina taty aoriana. Ohatran'izay koa ny peste na kosoa, peste porcine africaine fa ny peste classique anananay vaksiny.